Tojo ihany no fidiana Ravalomanana ny antsika Tena hita zao mihitsy fa tena ny herin'ny aizana no mitondra eto amin'ny firenentsika. Ka itsika ireo no mazava ary tsy maintsy hitondra mazava any amin'ny tokantrano tsirairay avy ihany tsika. Amboariny ity lalana ity dia atao curage itsirano itsy fa tena tsy mety. Laza miakatra ny tokantrano tsirairay avy ihany jerety izy efa zara amoron-dalana eo. Azonareo dia ho amboarintsika io le atsy le popy tsy mandeha akory. Le fako za moa zany dia efa tsy hita tsony izay hanaovana azy. Efa nakako selfie le fako esorintsika io. Jerevana ito le fahasahiranana tena mideborde daholo tena tsy niasa mihitsy le olona teo. Jerety izy tsisy vita ny curage tsisy ininona zordira aika ity ivelany fotsiny madio anenitana maloto be daholo. Ka tongava fidio larana faevatra tojo Ravalomanana. Tadidiko tsara tamin'ny 5 taona lasa misy candidat anankiray zay tsisy ataony afa tsy makasary eny amin'ny fako. Tadidinareo izy zay candidat zay. Lany izy teo navelany teo koa fako fa nilozany tany fotsiny. Noho izany ny candidat atsika Tojo Ravalomanana candidat malala madio. Dia mila manadio tanàna izy. Ka raha tiantsika adio ny tanàna miaraka amin'ny Tojo Ravalomanana fidio Tojo Ravalomanana numéro 4 amin'ny 11 décembre ho avy zao miaraka amin'ireo mpanolotsaina ireo. Zay solombavam-bahoaka Zary Narandriamasinoro député eto amin'ny boriboritany fahaefatra miara-miasa akaiky amin'izay. Afaka mitaraina tianareo raha ohatra ka tsy vita ny fanadiovana na tsy vita ny lalana fa mba metoky anareo zay fa hiara-iasa ary amboarintsika tsara ny tanàna. Tojo ihany no fidiana Ravalomanana ny antsika Firenena zay watsangatsika Firenena tena vanona Araka ireseka Eko imatakasikara Lozy raha maloto misy raha madio tsy misy tena tsy mety. Ahoana no ataontsika amin'ity député? Dia zao miarabantsika eto amin'ny batokana io Tojo Ravalomanana efa nirezaka izay teo fa tonga dia amboarina daholo ity lalana ity ry ambatokana Dramena. Dia efa niteny koa izy fa ao amin'ny jiro atsika tonga dia rakofana jiro ety ambatokana. Ny fako ho atao zao bentanana zao tsy misy tsony eto ambatokana dia betabetsika tsy mananasa eto ny famorona asa anisan'ny programa ny bentanana miaraka amin'ny mpanolotsaina raha
Menasa daholo tsika e! Fa zao nofinofy daholo zany resahanga député zany raha tsy tonga mifiditsika rehetrarehetra ka tongava mifidy tongava maro raha isa tanana ny hoavinao de fidio tojo Ravalomanana amin'ny 11 décembre ary tongava maraina aiza miandriandry ny arivo zany de lenan'ny orana eo voafomy maraina de mandeha mifidy daholo etany daholo ny any kelakelatrano rehetrarehetra any ny any tokantrano rehetra any zay mahatoky anareo sora bevake Firenena zay watsangatsika Firenena tena vanona Araka ireseka Eko imatakasinara
Fampielezan Faharoa mapena hoantsika vahoaka dia gomanary sy manodidina izao etsika zao moa dia natolo tsy ny candidat Ravalomanana Tojo koa ny tsy fisinasa tsy fisiny vola tsy mandeha ny tsena ny tanora maro dia maro tsy mananasa tokony meny monsieur le maire rehefa eo izy ho ataony daholo zany ny foto-drafitrasa milanao zay monsieur le maire ianao daholo manao an'izany rehetra voatongo zany ka eto koa masolom-bavamboakana teto anteraka eto amonina eto mipetraka aza matao rehefa voalany monsieur le maire fa mainka amin'ny tompony foto-drafitrasa eto ambatinamy sabomanarina tompony azy toko vavy ny manaraka ny teniko dia toko monsieur le maire tsy tanapolo ho amin'ny vahoakana ambatonamy sy eto ambomanarina fa nanao fitsabona fizahana mamaim-pona izy fanafody mamaim-pona ho an'ny olona rehetra na fotsy na mena na manga na maromaro na zaza na vehivavy na lehilahy na pelaka mahazo daholo tompony azy toko vavy zany no mipika fa tsy manavakavaka ny monsieur le maire ary tsy vita amin'ny fanafody mamaim-pona ihany sy fitsabona mamaim-pona ihany no ataony fa reo ny dokotera anankifolo meny mamaim-pona dia izao tia henony fiahoantsika rehefa henony izay fitanenantsika zany eo izy ny amaly azy monsieur le maire tototra Ravalomanana omenanao sehatra tompoko salama daholo ve tonga nijery ny fiainana andavanandro tena hita mihitsy fa ny maizina no manjaka eto amin'ny firenentsika ny aizina ny herin'ny aizina no mitondra firenentsika any ka inona no mitranga mitondra ny aizina zany herin'ny maizina zany tsisy jirotsony aty an-tanàna tsy misy rantsony aty an-tanàna tsy mety mihitsy zany tsy mendrika amin'ny vahoakana Antananarivo fa tonga eto tsika mitondra ny fanantenana mitondra ny mazava itsika tsisy dikany daholo zany resaka resaha monsieur le député teo zany raha tsy tonga mifidy tsika ko tongava mifidy amin'ny 1 ny volana Desambra fidio tojo Ravalomanana tongava maraina vao maraina dia mandeha mifidy tsika amin'ny 7 ora maraina tsika dia efa milahatra eny amin'ny 9 dia efa misokatra amin'ny birao dia tsika ny tonga maraina eny fa ny arivo tsika tsy maintsy mbola embesana le vatana latsakitsika maraina satria inona mitranga rehefa hariva ny andro sady tapaka ny jiro no mifony aizina fa itsika hitondra amin'ny mazava matoa ianao tonga eto dia miaramila amin'ny mazava ianao ka eto dia efa mitondra sahady izany fanovana ny amin'ny fiaina tokantrantsika tsiraray avy zany zay efidy daholo tsika rehetrarehetra vao maraina dia efa mandeha efidy misaotra tsika rehetrarehetra Firenena zay hoatsangatsika firenena tena vanona andeha araka hereseka Alisy hoe zany avy amin'le loto makarary an'le loto zany zay tena mila sorona zany le sordira dia amin'izay tsy tonga amin'le fanafody tsy zay nasa jaly nefa ny afiry ty fortifiant koa tena mandeha mihitsy satria tena hita hoe rena sakafo zany ary zao iny le misy frifriry bajereo fa tokony appréciena koa zany le olona mba hinana le tsena zany mba misy an'io mafy anao le fiainana mafy be le fiainana
Ravalomanana antsika Firenena zay voatsangatsika Firenena tena vanona Iaraka ireseka Eko I Madagasikara Firenena zay voatsangatsika Firenena tena vanona Iaraka ireseka Eko I Madagasikara Asaye ande yaratea azakano safate
Firansankatika Firenena tena banona Arakayereseka Ego imata kasikara Firenena Firansankatika Firenena tena banona
tena maika ny fanovanana Antananarivo. Zay zala tena maika nanamboarana an'ity fa mijaly ny mpivarotra sy ny mpividy ary ny banka sy ny asimaty nosy zay a. Dia zao a milaza anareo vahoaka eto Andravoahangy fa tena malahelo tena miana tsy maintsy atao zay andaminana an'ity a fa avidio aloha tojo raha tsy voafeto tsy milamina tanàna. Faharoa makasitaka anareo a fandamina sy manaiky aveo zava-misy zao fa tena manana faharetana reo fa tsara voaka malagasy zao mahevy anareo e. Tena saza tsy mbola misy firenena manana kapitale ka mandeha sarety ohatry zao ny andro kely tsisy orana iny azonao ve ka dia zao ary mafy le asa le mpanao sarety kio tsy maintsy jerevana manokana koa izy ireo zay a.
député Rastany avianao aty misy signaturany Rastany ty hitanao tsara ary tsisy diso mihitsy tina kely ary fa io hoe vu na reçu 26 novembre 2024 averiko le mandeha député Rastany zay tompony andraikitra voalohany amin'ny 2e arrondissement iny dia nanara-dalàna tsara izy nanao fangatana ara-dalàna tany amin'ny fokotany hoe malalaka sa tsy malalaka io terrain de basket io malalaka sao dia efa nisy ny réservé tsy misy dia rehefa vika nakany amin'ny nga chef district dia ny chef district koa laza tsisy atorany io fa dia asivosotra hoe reçu dia nanisy dia rehefa izy nakany amin'ny préfet tamin'ny 26 juillet any dia tany amin'ny préfet koa laza hoe ny adjoint préfet namaly laza hoe reçu ty mihitsy ny taratasy reçu izy ok zany dikany tsika tsy voaterena no fangatahana any fa fampilazana fa hoe zao no ataonay 26 novembre iny any dia nahazo visa tany amin'ny chef district sy tany amin'ny adjoint chef préfet chef district hatramin'izao dia namaly izy laza hoe malalaka io loza nefa tonga ny apitso azy avy any mba arivo mamy hoe tsy raikitra io ny any am-bobo tsy mety ho azany alohantsika hoeny any dia nanontany zay hoe nanontany andrareo amin'ny seni orseni mba tsy rary loatra ke ty zavatra ataonareo aminay ty araka ny article 98 tamin'ny eny tsara 2018 008 dia les conditions formes délai et modalités de délivrance de récépissé de dépôt de déclaration tenue des réunions publiques élections électorales sont déterminées par voie réglementaire tamin'ny fotoanandro lozy taloha zany dia misy fangatahana mifanitsaka ohatr'izao dia rehefa mifanitsaka ohatr'izao ny demande dia ny seni mandaminazy fa tsy ny préfet nanaovana fotsiny laza hoe reçur izy mazava zany dia nisy nangataka teo taorina natao aloha reçur izy mazava dia izy mandamina an'izy ka dia zao niantso anareo ato amin'ny seni zahay misy tokoa ve récépissé déposé-ndrareo ho amin'io tena nisy ve ny récépissé nalefandrareo nakany aseni nataon'ny préfet zany anjara amin'ny préfet mihitsy no mandamina ny asany io fa tsy anjara gouverneur ary tsy mikasika na kely fa revetika ara eo anivon'ny fanomanana ny élection zay zava-misy mba tiako fantatrareo zay aloha mba tsy ampitolotra amin'ino anareo dia zao tonga eto ihany tsika na izany ary tsika koa tsy tia romoromona sahala am'izany tsika koa nefa tsy matahotra fa alohantsika ilanina droka dia makasiraka sy misaotra anareo fa zao na inona taony vitany atsika androany nanao dibe tsika nahitany rano be tatsy dia zao no ataotsika anareo zany rehefa ohatra zao ny zavatra mitranga manaraka ka misy olona manao etsika ary amin'ny tamymena be dia aza mangataka koa tsika dia izy mandamina azy seni tsy verina ntsony ohatran'izao satria mazava tsara fa ndresaka tamin'izareo tao amin'ny seni zay mandamina an'io izy na faniny ary ny fotoana dia zay mandamina adindronareo izy antinareo zao mifandamina fa tsy azo atao manafona tsy azo atao mihitsy manafona satria voafitaka le olona mpifidy voafitaka ny voaka azonareo zay ny lalàna tena zavatra lehibe ho resahako aminareo koa dia zao tsika niona tany amin'ny seni dia hoy tamin'ny seni hors seni ao any ty ataonareo hoe misy ordonnance ty mivoaka tsy maintsy mifarana amin'ny volana amin'ny farany volana novembre io androany farany volana novembre ary seni dia mbola nitohizanareo ndray omaly hoe mbola mitohatra am'le 14 am'le 4 zay ny lazainareo fantanina tsotra sur le plan zay ny nataony fantanina tsotra fotsiny no angatahana amin'ny hors seni nareo tompony andraiky teo raha ataonareo am'le 4 io le 11 ny fifidianana décembre dia fantanina tsotra fotsiny sur le plan technique vitanareo ve ny mampiseho ndray vitanareo ve manao ny impression la liste électorale satria tsy maintsy imprimena io dia manao ny impression le carte électorale vitanareo anatin'ny firy andro zay raha le 4 nareo avy nakatony sur le plan technique noho zany manahy be ihany izahay amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao
tena manahy zay isika ndresaka tany ambroanao monsieur le président za mihitsy ny tao laza hoe tena sira ve nareo fa tsy mitombotsio tsy azo ahetsika tsony io dia niteraka iaya sy fanahina be ny ihany ny zavatra miseho kehitriny tsy vitany hoe zay ny misy sur le plan technique fa vitanareo hoe manao impression io ary ho tonga any amin'ny commune le 10 ny carte électorale sy ny liste électorale ao anaty fotoana foy le 4 hatramin'le 10 asana 5 jours zany na 7 jours sisa vitanareo ve zany ary rovina manao confrontation tsika satria tsy maintsy aretena le liste nataonareo le ajo iny noho zany mailo isika mailo daholo tsika rehetra manomboka zao amin'izao fotoana zao zany efa mahita mba tsy hoteneniko le narana fa olona ray zay mitondra narana nlay toko politika malaza azy hoe izy ny tompony tanàna milaza hoe misy dossier efa-jato any anatiny tena misy zany fa tsy hoteneniko le tanàna raha mantany ena hoe domeko le anarana fa tena misy zany fa andeha lizy dia makany fokotany aloha mangataka le certificat de résidence dia fa aveo makany amin'ny seni dia avy any amin'ny seni ino tsara dia avy any amin'ny seni tsika zareo dia mangataka seni milaza hoe mety andana maka ordonnance ny tribunal ianao olona ray zany tokony makany amin'ny tribunal amin'izao fotoana zao olona efa-jato le rangahy anankiray na le ramatoa anankiray dia izay mahatonga ny hoanitarany tokony ho mailo tsika zany fa tena amofady reto ny zava-misy amin'izao fotoana zao tokony manao démarche personnel izy olona iray no mitondra dossier fangatahana ordonnance fa tsy manao démarche collective satria zareo manao le démarche collective dia olona ray ny azy mitondra efa-jato azonareo ve tsy maintsy andaza zay aminareo satria sao tsika vizaka fotsiny mandeha tokotrotro zao nefa zalahanao any ataony fa tsy avela atsika zay nanamafy ny candidat Ravalomanana Tojo fa tena maika ary tena maika ny fanarenana an'Antananarivo maro lafo ny fanarenana maika tsy maintsy atao hoy ny fanamafisana dia tena sakana ny aizany tsika sakana ny ratsy fanahtsika fa tsika tsy azo sakana an'izany tsy manaiky sakana an'izany tsika tsy maintsy miovy Tananarivo ary maika ny vina atsika dia tsotra ihany maika tena maika amin'ny famonjena ny tanàna maika amin'ny fanadiovana ny tanàna maika ny anamboarana ny lalana maika daholo izy rehetrarehetra eto Madagasikara raha jerena dia filoham-pirenena sy ny gouvernement mibakika tokony esorina daholo ministre sy ny préfet rehetrarehetra satria tsy mahatapakahatra ahoana rangahatika tia fa tena taratasy miveny alohan'ny andehanany telefokotany za sy ny CM sy ny apeko tao amin'ny président fokotany za mihitsiny mbola tsisy mireserve ty ve amin'ny sabotsy manotsany andrano ho tsisy le président fokotany dia reteo le président fokotany le visiny dia ny telefônina le any eto ny député fa tonga avatenao tonga dia ataovinao fa tapao fa tsisy problème miomana tsara nareo zay délégué sy mpanaramaso faraky ny tenin'ny président eo misy firaisana tsy kombakomba ataony eo anivony tiany amin'ny resaka teknika kely ministère ny intérieur sy ny décentralisation zay manao secrétariat technique no nanandrana ary efa namatika ny vokatra tamin'ny fifidianana député amina resaka PVSK neka zany tenengo hoe teknika izy fa mbola nao valandresaka mampanao gazety izahay hitandrematsika ny amin'ny hoe ahoana ny fomba metrahatsika fa tsy maintsy tonga ao amin'ny lapan'ny tanàna ny candidat atsika iza le candidat ho an'ny zanaky ny faritany satria za avy any amin'ny faritany tonga manohana ny Tojo dia miantso ny zanaky ny faritany akoatra ny faritany n'Antananarivo hifidy ny candidat larana fahaefatra mikaiky atsika iaby rolahy anaky ny faritany limy filionareo Tojo fa zay ro atatsika fanova afatra ty ho an'le bandekama taloha elaisany amin'ity manaraboraby anay ty hoe arivary da hoy ny tsitsy fa lehilahy arivary tio tsy fa lehilahy arivary tio e raha ohatra ka tsy faly amin'izay alaka po amin'ny vatoloha mialatsina ty tsy resaka sangisangy fa fanavotana n'Antananarivo mila mirahina atsika rehetra tsy maintsy mahazo 10% mihoatra Ravalomanana Tojo fa raha eno tsara aloha okaloha tsy mora mioraka eno tsara le afatra raha tsy mahazo 10% mihoatra Ravalomanana Tojo
dia hitambadratsy ry zalaretsy dia anao conseiller mitambatra izy dia reseny moritsika noho izany tsy maintsy mahazo 500 mihoatra tsika dia maro anisa mpanolontsaina tsy voaozongozy ny tozy Ravalomanana. Tsika ve dia anaiky ny atao Antananarivo ohatr'izao foana efa manana ny numéro 4 tsika entaniny any an-tanàna hifidy numéro 4 fa raha zao zavatra atao atsika zao tsy maintsy tsiny e. Hitanareo le rano be teo raha mbola mitoy zao ifitratra ty mbola voatreto izy teo a ary misaotra betsaka atsika tamin'ny ditongitra mahazo aina tsara tsika hiatrika ny campagne nandray amin'ny latsinainy satria en forme tsara tsika mialeto sa tsy zany e. Manaraka izany etaniny any an-tanàna reto fa misy mamitapitaka any a. Hitanareo le mitondra kara-panondro mitondra kara-pifidianana dia mahazo kely aiza misy an'iny zao misy daholy raiso volany dia andao andeha hifidy numéro 4 foana e. Sa tsy zany e. Tojo ihany no fidina Ravalomanana ny antsika.